Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny arabako anao manokana natratra andro ny andro rehetra andro manokana daholo natratra ny andro tiany fahasoavan'i Jesosy Kristy ho aminao tsirairay avy ary miaraba manokana ny ray mpianakaviana rehetra na mbola tsy manana zanaka ianao na efa manana zanaka fa efa manana tokantrano dia miarabanao manokana ary manonona ny fiadanan'ny tompo mitoetra ao anatinao ao. Ny teny izay nikasihan'ny tompo no andeha ho zaraiko aminareo amin'ny tianyity ilay nivakitsika farany teo amin'ny bokin'ny Hebreo toko faharoa ilay andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahaefatra iny. Ilay andinin'ny voalohany no tiako tsipihana mafy ho antsika akatsika ny afatr' io. Averiko vakiana ange amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary amin'izany dia tokony hotandremantsika tsika sy ianao miara amin'ny teny manaraka mafimafy kokoa izay efa rentsika fandrao hindaosina hiala aminy isika. Ny tenin'Andriamanitra eto no miteny amintsika hoe mila mitandrina mafimafy kokoa fandrao hindaosina hiala amin'ilay fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Misy sary anankiray tiako hisarihana ny sainao any anaty saiko any dia zaraiko aminao. Ranobe anankiray. Misy ranobe anankiray eo dia sainao angeny zavatra miseho raha atao hoe renirano zany io rano io. Dia misy dia ataontsika hoe lakana fotsiny ihany aza aloha. Misy lakana anankiray eo amin'io fa adinon'ilay atao hoe lakana mpanjono anga izy io. Adinon'ilay mpanjono ny namatotra an'ilay izy tery amin'ilay riva tery. Azonao tsaina ilay sary any an-tsaiko? Inona ary no iseho rehefa mandeha ny fotoana dia inona no iseho? LASA ny rano moramora iny. Andao koa mbola io rano ihany mbola sary tiako sarihana ny sainao. Andeha eritreretintsika hoe tena efa nifatotra le rano le lakana fa niakatra be ny rano. Asa mety akaiky eo amin'ny ranomasina nga dia hainao tsara ny antsoina hoe marée haute miakatra be ny rano. Fa mety tsy marée haute fa tena cyclone mihitsy rangaha dia niakatra be mihitsy le rano. Fa raha vao tsy tsara fatotra na raha sambo izao ny resantsika raha tsy misy an'ilay vato fantsika iny midina any ambany any miakatra be ny rano dia mety ho lasa ny rano. Izay ny sara ny anaty saiko rehefa mandeha ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity hoe fandrao hindaosina hiala aminy isika. Ao anatina fotoana manokana ny période misy atsika ankehitriny, ny fotoana misy atsika sy ianao. Ozy ny tenin'Andriamanitra andao ange avadikitsika sy ianao any amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo Timoty faharoa toko fahatelo fa ao anatiny antsoina hoe andro mahoritsika raha ohatra ka raisitsika hoe eo ambony rano zany eo fiainantsika dia miakatra be le rano. Ozy Jesosy Kristy any amin'ny Jona toko 5:17 hoe eto amin'izao tontolo izao ny ahitantsika sy ianao fahoriana. Dia tena mahita fahoriana raha ohatra aloha ianao ato amin'ity fiainana miaraka amin'ny tompo ity manantena hoe hiatsara dia miala tsiny aminao fa tsy hiatsara amin'ny fiainana. Le manodidina io lazaintsika sy ianao io fa efa voalaza ny tompo fa miaratsy ary ao anatin'ny andro mahory tsika sy ianao izao. Donc vakiana ny Timoty faharoa toko fahatelo hoe manomboka eo amin'ny andinin'ny voalohany vakitsika sy ianao vakiko mafy dia ianao manaraka moramora ao fa izao voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy aoko fantatra ao izao. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mila fantatra ao fa any aparany any dia isinona hono andro mahory. Raha efa tany amin'ny tamin'ny andro ny apôstôly ny efa voalaza fa andro farany maika moa izao andro itenenantsika sy ianao izao vao maika farany amin'ny farany. Fa ny olona ozy ilay tenin'Andriamanitra dia ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, ho mpiavonavina, misy lista be da be eo. Fa hitantsika mihitsy fa io mihitsy ny zavatra miseho amin'izao fiainantsika izao. Ary ny tena olana ary ao anatiny dia hitanao ny olana amin'ilay hoe hindaosina hiala amin'ilay izy tahaka ilay lazaina atao amin'ilay Hebreo toko faharoa. Tsy maheno akory, tsy heno akory rehefa miakatra izay ilay rano ange dia tsy henonao akory hoe efa
lasa moramora ka efa ry ampivonin-drano ianao vao mety ho tonga saina hoe fa inona ny ataoko eto na tsy any ampivonin-drano akory ara fa misy an'la chute be ngamba ho ambany ao ohatra hoe le chute be ny chute de la Lily ohatra azonao tsaina ve zany fa rehefa latsaka ao anatin'la chute be anao zay vao fa inona ary ty ataoko ty tian'Andriamanitra tenenina anao amin'ity ty hoe ao anatina andro mahoritsika. Ny olona ozy dia tia tena amin'izany andro izany. Amin'izao fotoan'izao dia ny zavatra tsy normal ny antsoina hoe normal. Misy zavatra anankitelo tiako tenenina anao. Misy zavatra anankitelo tiako tenenina anao hoe fomba hamantarana fandrao dia mitady ho lasa ianao. Mitady ho lasa ahoana? Izay fomba fiteniko azy ianao fa mitady ho lasa ny rano ilay sambo kelinao, mitady ho lasa tsy lasa miala amin'ilay fahamarinany tenin'Andriamanitra. Dokotera moa za dia maka ohatra zany hoe misy symptôme anankitelo ahafahana midiagnostika anao hoe mitady ho lasa ianao. Dia tsika sy ianao mihitsy miara-mijery ao anatin'io hoe sao dia zara no mitady ho lasa. Rehefa mieritreritra an'ilay tenin'Andriamanitra ange ianao dia hainao iranona angamba zany mitady ho lasa, mitady hiala zany. Fa mety tsy za. Ndao nge jerentsika misy zavatra anankitelo teneniko anao. Zavatra voalohany izay marika fa mitady ho lasa ianao, mitady ho lasa ny sambo fiainanao, mitady ho lasa mivarina any amin'ny tsy izy, dia rehefa tsy mampaninina anao izay ny fahotana. Raha songa averiko aminao hoe rehefa tonga ohatrany tsy dia maninina, ohatrany tsy tena olana ny fahotana. Ary rehefa mijery ny fiainan'ny mpino ankehitriny, ny fiainan'ny akabiazan'ny mpino fa fantatro fa tsy ny mpino eto ao Isotry Fitiavana akory io fa teneniko anao fotsiny. Ny akabiazan'ny mpino dia tsy dia taitra loatra amin'ny fahotana. Raha mijery an'ilay Timoty 2:7 teo tsika dia mahita tsika karazany zavatra tany sainy amin'ny andro farany dia reto amin'ny andro misy andro mahory fa ny olona tia tena. Izany fitiavan-teny izany ny fototry ny faharatsiana rehetrarehetra, feno tena ny olona ny lohany. Ary io tena marika ngeza be ny amin'ny hoe efa toa lasa nandeha tsy kelikely ny ala tamin'ilay tena izy. Jerentsika nge fa eo amin'ny fiarahamonina izao misy ny fotoana hitenenana hoe ohatra zany resaka kolokolo fotsiny raisintsika ohatra. Misy zavatra efa fantatritsika mihitsy hoe tsy mety fa ozintsika hoe tsisy azo atao fa tsy maintsy manao an'ilay izy ihany ka ny olona rehetra moa manaoko fa maninona moa zara mba manao ohatrany tsy dia maninona intsony. Mety any anatin'ny saintsika ihany koa ny hoe ka zange zao ao ambany fahasoavana. Rehefa ao ambany fahasoavana dia tsy ambany lalàna intsony dia tsy maninona na mety manota ara fa rehefa avy eo nge mifony. Tena fahadisoan-kevitra ngeza be mihitsy ary efa voafitaky ny devoly. Mila azontsika saina ao an-tsaina dia ity ao amin'ny Efesiana 4:1-12 ny tenin'Andriamanitra dia manambara amintsika hoe itsika sainao dia mila miambina. Vakiko ane izay tenin'Andriamanitra eo amin'ny Efesiana 4:1-12 izao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazahoanareo afahatra amin'ny fanangoleny devoly. Ny tanjon'ny devoly aminao fantatrao moa fa misy ny devoly tena fantatrao tsara. Ary ny devoly dia tena miketrika anao mihitsy mbola tamin'ny ianao voateraka ny efa nietudieny tsara ianao. Ary te hampiatra ny Jona 10:10 tapany voalohany aminao izy manao hoe izy ange tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana dia izay mihitsy ny tiany atao amin'ny fiainanao. Raisitsika ilay sary voalohany tenentsika teo hoe tahaka ny sambo kely zany tsika eo ambonin'ilay ranobe. Ilay ranobe efa miakatra
ny tedaviny devoly aminao dia hoe ho tapahany moramora fotsiny ilay fikitra mampatonga anao tafajanona eo amin'ilay toetra tsara dia lasa ianao hoentin'ny onjany fiainana eny. Ianao ve tsy mahatsapa indraindray fa hoentin'ny onjany fiainana fotsiny izany ianao? Tandrema, fa ny devoly ho tady hangalatra ny fiainantsika io. Ahoana ny fomba fiasan'io devoly io amin'ny Efesiana 4:1 io? Manangolo ny devoly. Ny devoly ange tsy iseho aminao amin'ny endrika mainty be dia zay ny sary tany anaty lohako taloha tamin'ny hoe devoly a. Ohatrany hoe misy tandroka be zany dia mainty be dia mampitahotra be, monstre be dia tsy ohatr'izany ange ny devoly e. Fa ny devoly fanahy eny amin'ny rivotra izy. Ary izy tsy hiteny aminao hoe za hiditra amin'ny fiainanao animbanao fa mahazo ve. Tsy manao an'izany izy fa izy miditra tsikelikely. Jerenao ilay fomba fiasany, manangolo izy ilay tenin'Andriamanitra. Mila azonao an-tsaina fa manangolo izy, mamitaka. Zany manangolo zany ho anay dokotera ny image voalohany anaty saiko dia hoe mianestezie atsika sy ianao. Efa nasiana anestezie ve ianao tamin'ny fiainana? Mety rehefa nanala nify ianao dia nasiana anestezie, hainao moa zavatra tao, zavatra kely fotsiny ny atsindrona anao a. Amina toerana kely fotsiny amin'ny vatanao a. Point kely angeny andromana amin'ny seringy, point kely. Fa rehefa voatsindrona iny dia ozy izy ilay dokotera efa tsy mahentsony raha ohatra izany hoe rasia anestezie namosinao ny tsindromina dia mahatsiaro tsara ny ambony vatanao. Dia ozy ianao tsy mahentsony. Rafitra amin'izay ny dokotera mamoaka ny kibonao, mamoaka ny kibo, tsy hisy heninao tsony. Fa ohatr'izay mihitsy ny ataon'ny Satana amin'ny fiainantsika sy ianao. Manangoly atsika izy. Manangoly atsika izy mba hahatonga atsika ho lasa tsikelikely. Tadidio fa isika sy ianao tsy voasitona any amin'ny tsara, fa ny ratsy no misitona moramora. Voasitona hiala amin'ny tsara tsika, makany amin'ny ratsy. Mila azonao an-tsaina fa mamitaka io devoly io, misitrika moramora izy mamitaka. Fantatra moa ny dikan'izany hoe mamitaka. Ny dikany hoe mamitaka dia misy part de vérité ao anatiny. Misy zavatra marina kely. Amitahany ianao. Manao piratin-javatra ny devoly. Ohatra izany izao ny telefoninanao iny mety tena vrai ny telefoninanao, angamba ohatra hoe Samsung ny marka. Izany izao ny antsoina hoe vrai marque. Fa ny mpanao contrefaçon rehetrarehetra indray koa dia mahay azy dia satria mila roboka ianao ao anatiny dia anaovany telefonina hafa mety Samsung ny anarany na tsy fantatro. Fa satria ilay izy mitovy be amin'ilay izy miaraka amin'ny atao anatiny mitovy ihany dia ozy ianao hoe mety ity fa sady mba moramora kokoa, roboka ianao. Ohatr'izay mihitsy ny anaovany devoly atsika. Mila azonao an-tsaina dia inona ny ataony? Ataony izay hampatonga anao mahita hoe tsy dia maninona amin'ny manota. Ataony izay hahatonga anao hijustifie hanamarina ny zavatra rehetrarehetra ataonao hoe misy fotoana izany amin'ny radio vaovao masoa misy fandarana hoe vahaolana tariby izay. Dia manao ny vahaolana tariby io dia misy olona mandefa message ohatra izany dia miteny hoe za tiana mangataka torohevitra. Dia inona izany torohevitra? Za dia manambady vadin'olona. Izay mihitsy ilay frazy atao a. Vao manomboka fotsiny ilay izy nge dia efa tsy mila omena torohevitra izy fa efa azony tsara ilay izy. Fa rehefa avy eo mbola misy lava be teneniny. Fa misy justificatif be da be fa satria izay efa niteraka telo dia efa satria nateraka 15 ary. Rehefa hoe vadin'olona dia ny dikan'izay fahotana. Mofatsy izay. Fa lasa voan'ny anestezie ny mpino maro ankehitriny hoe tsy dia maninona. Amin'tian'io ty atonga sainantsika. Tsika sianao mihitsy ny miara-mieritreritra hoe sao dia zara. Sao dia efa misy symptôme ny fiviliana moramora ny amintsika any. Fa fotoana izao hoe tena hijoroantsika. Ny symptôme faharotany ihany koa anao ilazana hoe sao dia efa lasa azy ianao izany. Dia atao hoe tsy ianao fa za. Sao dia efa lasa ary za izany. Lasa izany ilay sambo tsisy nitazona intsony. Dia rehefa itsika izay no mihaino tenin'Andriamanitra kanefa tsy miova ny fiainantsika. Raha vao izay ny zavatra mitranga dia mila mipetraka mihitsy aloha dia misaina.
mandray tenin'Andriamanitra foana tsika jerenao nge raha iverenantsika vetivety le Timoty faharotoko fahatelo ny vakitsika tery aloha tery ao amin'ny andinin'ny fahadimy mariky ny andro mahory fa sao dia lasa ny rivotry ny andro mahory fotsiny ary ianao teo amin'ny andinin'ny fahadimy sy ny andinin'ny fahafito ny tenentsika jerenao nge fa ny olona ozy izy dia manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny any amin'ny andinin'ny fahafito ny jerevantsika ny hoe mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina ankehitriny amin'izao vanim-potoanan'ny teknôlôjia sy ny sisa rehetrarehetra izao dia be da be ny zavatra ianarana be da be ny sehatra afaka ianarana ary matetika tia mianatra tsika tena tsara fa andramy tian'io tsy dia te hametraka fanontaniana aminao manokana ny tompo hoe sao dia mianatra fotsiny ary ianao io fa tsy niova ny fiainanao azonao an-tsaina moa fa i Jesosy angeny antsoina hoe lalana sy fahamarinana ary fiainana miaraka tsara izay zavatra anankitelo izay tena fiainana io Andriamanitra io fa tsy teorian-javatra fotsiny ny dikany tena mila hita any amin'ny fiainanao rehefa andro alahady ny andro tsy fijerena indrindra ny fiainan'ny olona hoe masina izy sa tsy masina fa amin'iny dia ohatra masina daholo sa ahoana mifampiaraba dia fahasoavan'ny tompo aminao mety tsara fa rehefa tonga ve ny latsinainy rehefa tonga na mety tsy latsinainy akory ary fa rehefa vita ny eto ka andeha hody any an-trano ianao tonga any an-trano ianao fa le zanaka ny teneninao hoe mba hampirimo ny fandriana sy ny sisa vao mialina ireo tsisy natao mipoaka tahaka ninona ianao any angely hoe fiainany misy vokany tamin'ny fiainanao ve ny tenin'Andriamanitra ny raisinao hatramin'izay fa mila vokatra eo amintsika ny tompo Jona 7:7 milaza hoe ny antsoina hoe fiainana mandrakizay ange ny fahalalana an'Andriamanitra na ataontsika azontsika mitenenina amin'ny famadika izany ny dikany hoe mahalala an'Andriamanitra ianao dia iainanao mihitsy izany le fiainana mandrakizay fiainana mandrakizay izany indraindray rehefa nieritreretiko taloha dia izay hoe izy mbola rehefa avy maty aho izany dia izay vao hita eo izany izao mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra nge ao anatintsika sy ianao dia ho ampanjakaintsika sy ianao izany fa jereo fandrao dia somary lasa nandeha kely ianao lasa ny moramora sao dia efa tsy tafatoetra tsara Jona 7:2 fantatrao tsara izay tenin'Andriamanitra izay raha ny zanaka ny manafaka anareo izay tenin'Andriamanitra dia ho afaka tokoa ianareo raha ny marina andraso aloha fa averiko vakiana tsara fandrao dia misy zavatra raha fantatrareo ny marina izay le ao amin'ny andinin'ny 2:3 le lazaintsika teo raha fantatrareo ny marina dia ny marina ny manafaka anareo tsy ho andevo firifiry ny mpino ary indrao dia tsika sy ianao mbola ao anatiny mbola misy zavatra mangeja anazy amin'ny fiainana tsy hitatsitanao akory ange dia gejaina zavatra ianao fa zany ny tiany devoly atao aminao tsy hitanao akory dia gejain'le atao an'izao ianao zany ianao aloha efa tsy mifokasigara mihitsy dia raina ny tompo ianao efa tsy misotro toka andray fahasoavana fa indraindray tsika zavatra hafa mihitsy ny manageja tsika gejain'ity telefôny ity vao eo ianao vao tonga eo ianao tsy afaka eo ianao raha tsy afaka adindroa adiny telo jereo ihany fa mila iainantsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra tsisy maharatsy azy mihitsy ny telefôny sao dia ozy ianao hoe lazainy tiana faharatsy ny telefôny tsy izay fa jereo fandrao dia misy mangejanao amin'ny fiainanao ka marika izany hoe miala tafiala moramora ianao Jakoba 1:2 ange vakitsika sy ianao hoe Jakoba 1:2 hatramin'ny 5:20 izao le tenin'Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy vakiko hoe fa aoka ho pakatony teny ianareo fa azaho mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo izay ny tediavin'ny devoly mety amin'ny devoly ange na mihainy tenin'Andriamanitra ianao tsy mampaninina azy loatra fa mampiororo ny fanjakan'ny devoly raha vao ianao ny manapa-kevitra hoe za andeha hakatony tenin'Andriamanitra
any mila andehanantsika SAO fa manjary mamita tenytsika raha voatzay raha misy ozy miaino ny teny nefa tsy pakatò dia toy ny olona mizany tarehany eo amin'ny fitaratra izy fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adino ny tarehany zay renao tsara nge ny andininy fadimy amby roapolo hoe fa zay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàny fahafahana ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadino fa mpanao ny asa dia maninona hony ho sambatra amin'ny asany zany olona zany zany ny fikasan'Andriamanitra ho antsika SAO ho sambatra ho amin'ny asany izany olona zany zavatra marika fahatelo tiako tenenina anao symptôme fahatelo ahafahantsika mahita hoe sao de fa lasa renao ty sao de fa lasa ary zazany voalohany hitantsika teo zao dia le hoe lasa tsy mampaninina anao ny fahotana ny faharoa tsisy miova ny fiainanao fa ohatra ny teo ihany ny teo mandiny tena mafy dia mafy malaky zavatra fahatelo farany teneniko anao ao anatin'io symptôme antsika io dia ity rehefa adiniko hoe ny fiafarana ny eka manandanja bebe kokoa ny fiafarana tsara manandanja bebe kokoa no ny fanomboana tsara ndraso ange teneniko anao averiko tsara zay rehefa adinitsika fa zava-dehibe kokoa ange ny famaranana tsara no ny fiatomboana tsara tady lasitsika zay hitanao ny devoly tsy mampaninina azy raha hanomboka ianao fa ataon'izay fomba rehetrarehetra tsy hamarananao an'io ataon'izay fomba rehetrarehetra tsy hatafitan'io sambo kelinao io zay renao nge ny ohatra ny apôstôly Paoly ao ambony asan'ny apôstôly toko faharoapolo anjeny faefatra amby roapolo zao ny voalaza ny amin'ny Paoly manokana dia ho alaintsika SAO tahaka nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba hahavita ny alehako dia ny fanompoana izay nondraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra zany ny ohatra nomeny apôstôly Paoly fa zava-dehibe mihitsy no hoe mahavita tsara mifarana tsara fa tsy ny manomboka fotsiny tedaviny devoly amin'ny fiainantsika nanomboka tsara ianao mety tao anatina fianakaviana tsara ianao fa fianakaviana natahotra an'Andriamanitra io fa aiza ho aiza ny misy anao zao fa zay maharitra hatramin'ny farany ange novonjena raha afaka hoe raha jerentsika ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia ity tsy ampy fahatahorana an'Andriamanitra mipino maro amin'izao fotoana izao tsy ampy fahatahorana an'Andriamanitra ohatra ny hoe ny androany ny androany ihany zay androany ihany dia zay zay amezana fahafampoany ilaiko izao fa tsy izay ny antsoina hoe fiainana mila mijery lavitra tsika variana mihitsy ary rehefa mahita olona mifoka sigara dia tena variana taloha ny tsaratsara n'ireny olona ireny fa tateoriana tsy mitsara anazy tsony satria mampalahelo izy fa tena jamba mihitsy ny masony efa le fitoeran'ilay sigara efa misy soratra mihitsy hoe tandremo fa pozona mahafaty nyvakiako mihitsy ohatray aiva ity misy soratra ohatry ity mihitsy tandremo pozona mahafaty fa tsy any an-tsainy ny eritreritra no avy ela be fa ny ankehitriny nyzao ihany aloha no misitona kely amin'iny aloha zao no mety tsy misy olona misotro zava-pisotro misy alcool nge dia miteny hoe andeha atao hoe tsy misotro zava-pisotro misy alcool fotsiny fa hoe tsy misy olona mpimamy toka nge dia miteny hoe tena mety amin'ny toka fantany tsara fa ratsy fa ohatrany hoe tsy tafiala ao anatin'ilay izy jamba amin'ny masony tsy mahita afa-tsy ny ankehitriny efa lasa lavitra izy anjarantsika SAO mihitsy ny mamerina anazy ao anatin'izany amarana an'izao fizarana tenin'Andriamanitra izao tsika dia inona ary ny vahaolana mba hahatonga antsika SAO ho tafatoetra tsara tsy hoentin'ny ny zavatra be da be hoentin'ny rano be fa io rano misy atsika io aloha dia miakatra foana dia metondraka ny rano ny fiainana manodidina na tianao na tsy tianao dia izay no izy
fandikany tsy maintsy ianao no maka faka tsara ozy izy ny any amin'ny Efesiana 4:7-10 zao ny tenin'Andriamanitra any hoe tafio avokoa raiso avokoa amin'ny 7:10 raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo anohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia afahatra anareo. Mila tonga saina ianao hoe ao anatina ady ange ianao tsy ny ady-piainana. Indraindray ianao miteny hoe tena ao anatina ady mihitsy ady-piainana, tsy io ny ady fa ny anatina ady ara-panahtsika izay fandroritany fanahy any amin'ny rivotra any mifandrirotra te hitondra anao. Ny fanahy ratsy te hisarika anao ny fanahin'Andriamanitra koa te hiasa eo amin'ny fiainanao hiaro anao sy hitondra anao amin'ilay fiainana be da be. Fa ianao tsy maintsy manapa-kevitra handray ny fiadian'Andriamanitra. Ao amin'ny Hebreo 4:9-10 dia ozy izy ilay tenin'Andriamanitra hoe manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavany. 9:10 amin'ny Hebreo 4:4 aoka isika ozy anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Tena mila an'Andriamanitra tsika sy ianao fa tsy vitantsika amin'izao fotsiny hoe andeha hiezaka ary tsy ho lasa raha izay ilay fomba fitentsika azy. Andeha hiezaka tsy ho entin'ny rivotry ny fiainana fotsiny, tsy vita ny ezaka ao fa mila ny fanahin'Andriamanitra ianao. Tena mila ny fanahy masintsika sy ianao. Dia izay mihitsy ilay lohahevitry ny Fjkm amin'ity volan'ity dia raisintsika amin'ity anio ity hoe meteza ho fenona ny fanahy masina ianao. Hitanao ao am-bokin'ny Romana 5:9 ao amin'ny 5:5-9 dia milaza manao hoe raso alovaka itsika Romana 5:5-9 zao ny voasoratra fa izay araka ny nofo dia mihevitra zavatry ny nofo fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra ny zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tiako averina aminao tsara amin'ity anio ity fa ianao io mandra-pahafatintsika sy ianao dia misy nofo ao anatintsika dia misy fanahy. Tsika sy ianao zavatra anankitelo ny mamaritra antsika io vatanao io kitokitianao io iny asianao makiazy kely iny ny karoseriany fa tsy iny ny tena mahay anao fa any anatinao any misy ny antsoina hoe aina. Avalin'ny Tesaloniana 1:5-7 mazava izay misy ny tena le corps, ny aina l'âme ary misy ny antsoina hoe fanahy. Ny tenanao sy ny ainao no mamaritra ny nofonao. Tena plus aina égale nofo dia ny fanahinao ilay esprit. Teneno ny tenin'Andriamanitra anao fa raha vao mbola io tenanao sy ny ainao io no baiko ny fiainanao dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Ninonino nataonao dia ho lasa ny rano ny sambonao dia latsaka ry anatin'ny chute de la Lily. Izay mihitsy ny tediavin'ny Satana amin'ny fiainanao fa tsika sy ianao nga anaiky andeha amin'ny fanahytsika. Ozan'ny Galatiana 5:5-10 hoe mandehana amin'ny fanahy dia tsy hatateraka ny filany nofo ianareo. Ny nofonao dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra fa mitondra anao amin'ny fahafatesana lalandava. Tsy ilay fahafatesana iandrasam-paty ny tiako lazaina anao io tsy izay ilay tenen'ny tenin'Andriamanitra rehefa miteny fahafatesana izy fa fahafatesana mira tsy fisian'Andriamanitra, tsisy ny présence absence an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny dikany hoe fahafatesana. Azonao an-tsaina moa izany misy olona be dambe nge fa maty mandehandeha mbola tsy nivoaka fotsiny ny fera-pariny fa maty mandehandeha izy fandrao dia ianao ary izany tsisy filinina mihitsy ny fiainany mandritra ny tontolo andro. Zara fa miaina ny fondray androany dia inona indray tsy maintsy hamontsena dia tsy maintsy andeha hivavaka fa mba alahady ny andro.
ny nofinao zay no mitarika anao. Tadio fa ny nofony par défaut aty anatintsika azonao ve zany teneniko anao hoe par défaut rehefa tsy miketrika rehefa tsy miomana ianao a dia mandeha zay mandeha ho azy any anatinao ka ny nofinao no mandeha ho azy. Atao vitsahan'ny olona nge ny tongotra hoe nefa le kiraronao zany vao nosorana crème le olona avy nanitsaka fotaka feno fotaka mandeha par défaut any anatinao rehefa zany nofo fa ahoana ny manitsaka mandeha daholo zay avy eo ianao vao oay tediavin'Andriamanitra amintsika sy ianao mandeha amin'ny fanahy. Tsy haintsika amin'izao fotsiny zany tena mila an'Andriamanitra tsika mila ny safidinao Andriamanitra fa rehefa nandray an' Jesosy ianao dia ao anatin'ny fanahinao ange ny fanahin'Andriamanitra efa ao izy azonao tsaina ny sarany anaty saiko farany sisa dia tapitra misy jirama hitanao zany misy trano anankiray any tafiditra na jirama izy ankehitriny moa efa manahirana be mihitsy raha manao trano vaovao ianao dia mampiditra jiro enjana be mihitsy vao tafiditra le jiro fa tafiditra soma tsara ny jirony jirama efa ela zany ianao no amsahirana be misarge telefona tsy mahita télé etsetra mandefa labozia amin'ny alina fa tsisy jiro fa tafiditra ny jiro fa possible tsara hoe tafiditra ny jiro fa mbola niaina tao anaty maizina ihany nareo mianakavy kely rehefa tsy ampiasainao le jiro fa ny jiro ange tsy hoe rehefa tafiditra dia mety fa tsy maintsy arehitra ny interrupteur raha afako azonao tsaina ve zavatra kely fotsiny ange interrupteur no apiana azonao tsaina moa fa rehefa nandray an' Jesosy ianao dia misy an'ilay fanahy masina le Andriamanitra mihitsy no ao anatinao le fahazavana lehibe le tena afaka mampijoro anao fa tsy an'Andriamanitra ny mandrehatra ny interrupteur fa ianao ary zao mila tadidinao ny devoly any dia mirôder autour de l'interrupteur azonao ve ny dikany manodidina le interrupteur le devoly miôdiôdy tamin'ny maraina ianao zao nivavaka tsara Jesosy androany anompo anao andeha fahamasinana inona daholo ny teneninao mirehatra ny jiro fa nandeha ny fiomanana tao an-trano any dia inona tsy hitany bakiraronao loza ianao efa tara fa manaova service ianao dia ampiangonana nandeha daholo nivoaka daholo ny teny voatonona ny karazam-biby velona sy ny maty fa nareo menaka azonao an-tsaina avy eo ianao vao mieritreritra ohatray fa ahoana ary tsy tonga saina ianao fa efa mipihany devoly vao mandeha kely angenao mandeha amin'ny routine ny fiainana efa mipihany ny interrupteur anao ataony zay andehananao amin'ny nofo tsika sy ianao mila misafidy amin'ny fotoana rehetra ny Efesianina 5:7 no amaranako azy tanteraka zao le tenin'Andriamanitra ao aza ho mamodovay nareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenona ny fanahy masina ho anareo lehilahy rehetra tena mila lehilahy mijoro tsika mila lehilahy feno ny fanahy masina tsy mamodovay fa maninona ary ny ampitoeriny ny tenin'Andriamanitra ampitoerin'ny apôstôly Paoly aza ho mamodovay nareo fa aoka ho fenona ny fanahy masina fantatra moa ny fandehany rehefa mamodovay rehefa mamitoky fa samy nahita mamitoky voalaza daholo zay zavatra tsy tokony ho lazaina motsy zany misy zavatra efa anetsainy ihany hoe ty tsy azo tenenina Ramatoa mihitsy Ramatoa vadiny tsy azo tenenina mihitsy hoe raha tsy tarebe anao Ramatoa fa rehefa tonga le mamo tsy voacontrôle ny eritreriny fa contrôler ny alcool fa maninona ny ampifanoheriny apôstôly Paoly eo fa ohatran'izay mihitsy ange ny asan'ny fanahy ny fanahy masina tao anatintsika sy ianao icontrôle ny eritreritra ao ahatonga ny hoe feno ny fanahy riavana baiko na Andriamanitra zany hoe aoka ho feno ny fanahy indraindray tsika mieritreritra hoe bon tsy dia maninona fa
mba indraindray rehefa eto am-piangonana feno ny fanahy rehefa avy eo zay tiako ihany io ka fa maninona ny fantatra ao tsara fa ratsy ny mijangajanga dia ratsy ny mamitoaka dia ratsy tena mitovy tantana amin'izany ange io baiko n'Andriamanitra io fantatra ao moa hoe fahotana kay rehefa tsy feno ny fanahytsika senao amin'izao fotoan'izao tena betsaka ny mpino mandeha manana ny fanahy fotsiny fa tsy tonga saina izy hoe mila feno ny fanahy tsika androany na eno ny tenin'Andriamanitra dia tsy mety tsika aza manaiky ianao raha tsy velona foana ny interrupteur anao fa raha vao tsy izay dia mitady ho lasa ianao izay tandremo fa nydikany hoe mitady ho lasa nge raha afaka hoe dia lasa ny satana ny efaran'izay dia fahafatesana foana fiainana tsisy fifaliana fiainana feno aizina fa Andriamanitra te hanome anao fiainana be da be dia ao amin'io Jesosy Kristy io izany ho amin'Andriamanitra rery ny voninahitra dia ho antsika rehetra kosa ny fiadanana amen